يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin'ny anaran'Andriamanitra lehibe fiantrana lehibe indrafo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ny dira sy ny voninahitra rehetra dia n'Andriamanitra le tompon'izao tontolo izao. Ar-Rahmanir Rahim. Lehibe fiantrana lehibe indrafo. Maliki Yawmiddin. Tompo-pahefana manontolo amin'ny andro anolorana ny tsirairay ny sandan'ny asany. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ianao irery ihany no tomponay, ary ianao irery ihany koa no angatahana famonjena. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Tario mandrakariva amin'ny lalana mahitsy izahay. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Izay lalana ny zoran'ireo nomeno fahasoavana, fa tsy nian'ireo izay niara-ny fahatezeranao na ireo very lalana. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin'ny anaran'Andriamanitra lehibe fiantrana lehibe indrafo. ألف لام ميم. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Indro ilay boky izay tsy salasalana ny aminy, taridalana ho an'ireo vontom-pinoana. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ireo izay mino ny tsy hita maso sy ireo manatanteraka ny vavaka fanompoana, ka mahafoy mizary izay anjara-pivelomana azony taminay. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ireo mino izay nampidinina taminao sy izay nampidinina tany alohanao, ary mino tanteraka ihany koa ny fisian'ny fiainana ny ankoatra. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Izy ireo mizotra amin'ny lala marina avy amin'ny tompo sanarina izy ireo, ary izy ireo no nahazo ny fahombiazana eo amin'ny fiainana eto an-tany sy any ankoatra. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ho an'ireo tsy nino kosa dia sala ihany na ampitandrina azy ireo ianao na tsia, dia tsy noviana noviana izy ireo. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Efa nakaton'Andriamanitra ny fo sy ny sofin'izy ireo, tsy ino sy tsy andre, ary efa misy takona ny masony, ka famaizana lehibe no miandry azy ireo. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Misy ny sasany amin'ireo olombelona no milaza fa izay dia mino an'Andriamanitra sy ny andro farany, kanefa izy ireny dia tsy mino akory. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
أنفسهم وما يشعرون. Mihevitra ny mitaka an'Andriamanitra sy roapino izy ireny, kanefa tsy mahavoafitaka afa-tsy ny tenany ihany, fa saingy tsy tsapany izany. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Misy aretina mitoetra ao am-pon'izy ireo, ary vao mainka ampitompon'Andriamanitra izany aretina izany, koa miandry azy ireo ny famaizana feno fanaintainana tamin'ny ilaingana taony. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Raha ilazana izy ireo hoe aza manao fanombana ety ambonin'ny tany ianareo, dia toy izao ny valiteniny, mpamboatra ny simba fotsiny ihany izahay. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Moa fa tsy izy ireny indrindra no tena manao ny fanombana, fa saingy tsy tsapany izany. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Raha ilazana indray izy ireo, minoa an'Andriamanitra ianareo tahaka ireo olona hafa mino azy, dia hoy izy ireo ny laza hoe moa va izay nitahaka ny ninoan'ireo kentriny, moa va tsy izy ireo indrindra no kentriny, fa saingy tsy mahalala izany izy. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Ary rehefa mifanena amin'ireo olona mpino izy ireo, dia milaza hoe mino izahay, saingy rehefa nitakonana miaraka amin'ireo satana namany izy, dia manamafy fa izay dia tena miaraka aminareo, fa vazovazo fotsiny no ataonay. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Andriamanitra no mahazovazy azy ireo, ary anosika azy hanampy ny fioram-pifanaony, ka hizotra hatrany amin'ny fahaverezany izy ireo. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ireo olona ireo no nifidy ny fahaverezana tamin'ny lalamarina, kanefa dia tsy namokatra ny raharaham-barotra nataony, no sady tsy nahitany ny lalamarina. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Izy ireny dia tahaka ny olona ireny nandrehitra afo, ka amin'ny fotoana mampahazava ny fanilo manodidina azy, dia nisoron'Andriamanitra tampoka teo aminy ny fahazavana, ary navelany tao anaty azim-pito tanteraka izy ireo, ka dia tsy nahita na inona na inona. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Marenina, mona sy jamba izy ireny, ka tsy niveron-dalana intsony. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Na koa toy ny ora mikija avy any an-danitra,
izay farimbonina ny aizina mikitroka sy kotrobaratra ary tselatra, manampitsofina amin'ny ratsan-tanana noho ny kotrobaratra miraondraona miaro fahatahorana ny fahafatesana izy ireo. Fa Andriamanitra dia manome ireo tsipino. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Saika ny paony tselatra ny mason'izy ireo, ka isaka ny manazava azy izy, dia manararaotra mamindra ao anatin'izany izy, ary isaka ny miverina eo amin'ny indray ny aizina dia mijanona izy, ary sitrakan'Andriamanitra dia azo nofoanana tanteraka teo amin'ny fiainany manontolo ny fandrenesana sy ny fahiratan'izy ireo. Amafisina fa Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ry olombelona, manompo antompo sanarinareo ianareo, izay nahary anareo sy ireo teo alohanareo, mba ho vontom-pinoana ianareo. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Izy no ilay nanao ny tany fandriana ho anareo sy ny lanitra ho tafo, ary nampotsaka ny ranorana avy any an-danitra, ka nampamony ampahany amin'ireo voankazo isan-karazany mba ho anjara fivelomanareo. Noho izany dia izay ataonareo ho misy sy mitovy amin'ny Andriamanitra, fa efa fantatrareo rahateo izany. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Fa raha misalasarany amin'izay nampidinay tamin'ny mpanompoany kosa ianareo, dia mba mamorona ny tobin-tsoratra mitovy aminy, ary antsoy aty ireo vavolombelona izay topoinareo ankoatran'Andriamanitra, raha tena mpilaza ny marina tokoa ianareo. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Fa raha sy tanterakareo izany, nefa moa ianareo tsy hatanteraka izany raha teo, dia aoka ianareo atao ohatra ilay afo be izay ny olombelona sy ny vato no fandrehitra ao aminy, afo izay voahomana sahady ho an'ireo tsipino. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ilazao ny vaovao mahafaly kosa ireo izay nino sy nanao asa soa fa azo ireo ny paradisa, izay korenan'ireo renirano isan-karazany avy eo ambaniny, isaka ny antroana voankazo iray avy eo amin'ny paradisa izy ireo,
dia lobava hoe ity ilay narosana fahiny, kanefa dia zavatra mitovitovy amin'izay voalazany ihany no aroso azy, ary nanavady kanto madio izy ireo. Eny, ity trao mandrakizay izy. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Amafisina fa Andriamanitra dia say tanteraka amin'ny fanoharana izay ataony na amin'ny moky izany, eny fa naizay-kely no izy aza, fa ireo mpino dia mahafantatra tsara fa fahamarinana avy amin'ny tombo-sanahariny izany, ary ireo tsy mpino kosa dia manontany tena hoe inona no tian'Andriamanitra vohitra amin'izao fanoharana lazainy izao. Amin'izany ary dia ho maro ireo diso lalana, ary amin'izany ihany koa no tarihan'ny olona maro amin'ny lalamarina, fa tsisy ho diso lalana ny amin'izany afa-tsy ireo ratsy fanahy. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ireo izay manafoana ny fanekena amin'Andriamanitra taorian'ny fankatoavana izany, sy nanafoana izay nodidin'Andriamanitra ifamatorana, ary ireo izay manimba fiarahamonina ety ambonin'ny tany, izy ireo no tena maty antoka. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Fa nahoana ianareo no mikomy amin'Andriamanitra, olo maty ianareo fahiny, dia novelominy, ary mbola izy ihany koa no ampisidra fahafatesana anareo, avy eo indray dia atsangany amin'ny maty ianareo, ary amin'ny farany dia mbola any amin'ny ihany no hamerenana anareo. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Izy no ilay naharo anareo izay rehetra milipatrana maneran-tany, ary dia namboatra ny lanitra indray, ka namolavola izany ho lanitra 7, ary izy dia mahay ny zavatra rehetra. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Raha nanao fanambarana tamin'ireo anjely ny tompo sanarinao, dia ho izy hoe ametraka olona mpandimy raharaha eny ambonin'ny tany tokoa aho, dia namaly azy ireo anjely hoe sitrako fa ny hampisy olona no fanimbana sy hampandrika raha eny ambonin'ny tany, kanefa dia eto izay miompy sy mitera ary manamasina anao. Hoy izy namaly azy ireo hoe lazaiko marina aminareo fa izao dia mahay izay tsy fantatrareo. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
Nampianariny any Adama avokoa ireo anarana rehetra. Avy eo dia nasehony ny anjely izy ireo. Ka hoy Andriamanitra nanao hoe ambarao ahy ny anaran'izy ireo raha toa ka marina izay voalazanareo. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dia hoy ireo anjely nanitry tena nanao hoe diraneo anao tsy manam-pahalalana afa-tsy izay nampianarinao anay izahay, ary ianao tokoa ilay mahalala ny zavatra rehetra, lehibe fahendrena. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dia hoy Andriamanitra, ry Adama, ampahafantaro azy ireo ny anaran'izy ireo. Ka noho nampahafantariny Adama ireo anjely ny anaran'izy ireo, dia hoy Andriamanitra nilaza, tsy fanambarako taminareo va fa izao no mahalala ny zava-miafy ny lanitra sy ny tany, ary mahalala ihany koa zay rehetra ariarinareo sy zay rehetra feninareo. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Ary toy izao no nambaranay tamin'ireo anjely, miankofa avokoa ianareo any Adama, dia niankohaka avy hatrany izy rehetra, afa-tsy Iblisy, Satana, izay nandahy no sady nampiseho fiavonavonana ka tonga isan'ireo tsy mpino. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ary dia nambaranay, ry Adama, mitoeran'ny pahasambaranao amin'ny paradisy ianao sy ny andefomandrinao, ary mihinana-piadanana araka ny sitraponareo izay rehetra ao aminy. Kanefa izay manakaiky kosa ity hazo fihinam-boa iray tianao vinanao ianareo roa, fa raha tsy izany dia ho lasa isan'ireo mpanao tsy rariny ianareo. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Fotoana fomonjy taorian'izay dia nofitahan'ny Satana tamin'ilay voankazo indrindra izy roa, ka tena voakan'Andriamanitra tao amin'ny toerana nametrahany azy. Ka hoy Andriamanitra, midina ianareo, ny andaniny aminareo ihany no fahavalony ankilany, fa ianareo kosa dia hanatoerana azy vatsy sahazan'ny vanim-potoana rehetra eny ambonin'ny tany. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Koa dia nahazo lahateny tamin'ny tompo-sanahary ny Adama, ary Andriamanitra namela ny fahatsony, satria izy ilay mpamela heloka sy mpamindra fo. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. No tenenina indray hoe midina miala avy eo daholo ianareo rehetra, fa ho tonga aminareo ilay taridalana avy amiko, ka izay manaraka ny taridalana avy amiko dia tsy hatahotra na alahelo. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
fa ireo olona tsy mpino kosa no sady miampangalainga ny mpirofamantarana avy aty aminay. Izy ireo ny olony afo be izay toetra ho mandrakizay. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ry zanak'Israely, tsarovinareo ny anjara-pahasoavana izay nomeko anareo, ary tanterao ny fanekena nataonareo tamiko, dia ho tanterahako ny fanekena nataoko taminareo, ary izao irery ihany no tokony hatahoranareo. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Areo ka ino izay nampitiniko ianareo, manamafy izay efa teo aminareo. Areo ka mba tsy ho ianareo ihany koa no mpitsipaka izany voalohany, ary aza midinareo amin'ny vidiny kely dia kely ny teny famantarana avy amiko, ary izao irery ihany no tokony hatahoranareo. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Areo ka mba tsy ho ianareo no andrakotra ny marina amin'ny fahatsoana, na koa hanafina ny fahamarinana izay efa fantatrareo. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Tanterahonareo mivavaka fanompona, avoenareo ihany koa ny arena fiantrana, ary miondria ianareo miaraka amin'ireo mpiondrika. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Mampirisika ny olona no sova ianareo, ka manadino ny tenanareo. Nefa ianareo mamaky le rakotsoratra, tsy mba misaina va ianareo? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ary manao natena amin'ny alalan'ny faharetana sy ny vavaka fanompona ianareo. Eny, fisatra tokoa izany, afa-tsy amin'ireo mpanetry-tena. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ireo izay mihevitra ny mbola hifanena amin'ny tombo sanariny izy ireo, ary manantena ihany koa fa ny aminy tsy maintsy mbola hivirinany. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ry zanak'Israely, tsarovinareo ny anjara-pahasoavana izay nozaraiko taminareo, sy ny nanomezako anareo tombo-pahasoavana teo anatrehany izao tontolo izao. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Areo ka ianareo atahotra ilay andro iray izay tsy misy olona nomeny valitsoany ho an'olo-kafa, sy tsy hanekena mihitsy ny fanelanelanana, ary tsy handraisana intsony ny fanambazana omeny, ary tsy ho vonjeny izy ireo. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ary tsarovy ihany koa fa efa nanavitra anareo teo ampelantanan'irony Faraony izahay, izay nampitondra faisana sy nampijary anareo, nanampahatendy ireo zanakareo lahy, ary namela ho velom-poana ihany koa ireo vehivavinareo. Tao anatin'ny fitsapana lehibe avy tamin'ny tombo sanarinareo, ilay avy indrindra avokoa izany rehetra nanjoanareo izany.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Ary tsarovy, raha novakianay roa no ianareo ny ranomasina, ka nafahanareo ny ampita, ary navotanay arak'izany ianareo, fa narindrikay kosa ireo olon'ny Faraona, nibaribary teo masonareo izany rehetra izany. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Ary tsarovy, raha nanome fotoanan'i Mosesy nandritra ny 40 alina izahay, tamin'izany no namoronanareo sary omby, nandritra ny fotoana tsy nateo azy, noho izany dia tonga isan'ny olona mpanao tsirariny ianareo. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Na izany aza nefa, dia mbola namela heloka anareo ihany izahay, mba hahatonga anareo ho mpankasitraka. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Ary tsarovinareo, raha nampita ilay boky tamin'ny Mosesy izahay, sy ilay takela-panavahana, dia mba hizoronareo amin'ny lala marina. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ary tsarovinareo, raha nananatra ny vahoaka ny Mosesy, ry vahoakako, tena nanao ny tsirariny teo amin'ny tenanareo tokoa ianareo, raha namorona sary omby natao sampy ho topoina, ka ndeha miverena amin'ilay mpahary anareo, ary ataovy sorona ny ianareo. Izany no tsara aminareo eo anatrehan'ilay mpahary anareo, ka hahatonga azy hamela heloka anareo, amafisina fa izy tokoa no ilay mpamela heloka sy mpamindra fo. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ary tsarovinareo, raha niteny ianareo hoe ry Mosesy io, tsy nanao velively izahay, raha tsy mety an'Andriamanitra amin'izay miharihary, ka ny masonareo no nizaka ny vokatra izany, noho ny tselatra manjopiaka izay nampanjavona azy, nibaribary teo masonareo raha teo izany. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ary dia natsangana indray ianareo taorian'ny fahafatesanareo mba hankasitrahanareo. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ary nampelofanay ianareo ny rahona matevina amin'ny tanjozotra, nampodininay teo aminareo ihany koa ny mana sy ny kibobo. Mihinana ianareo amin'ireo sakafo matsiro isan-karazany, anjara-pivelomana izay narosony ianareo. Tsy izay velivelo no nizaka ny tsirariny nataon'izy ireo, fa ny tenany ihany no nanaovany ny tsirariny. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ary tsarovinareo, raha nilaza izahay, midira tao amin'ity tanàna ity ianareo, ka mazotoa mihinana ampiadanana arak'izay tianareo, fa saingy midira ny varavarana ampiankofana ianareo, ary manaova teny fivalozana, fa izahay hamela ny fahatsoanareo rehetra, sy ampitombo avoeny ny valakasasarany ireo mpanao soa.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Kanefa dia navadik'ireo mpanao ny tsirariny tamin'ny fiteny, tsy nolazaina azy akory izany, koa dia nampidinina tamin'izy ireo ny loza mahery vaika avy any an-danitra noho ny ara-tsi-panahiny. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Artsarovy raha nitady rano anarana etaeta nivoaka ny Mosesy, ka noteneninay izy hoe kapoy amin'ity anao io vatolampy io. Avy hatrany dia nitosaka avy tao ny loharano 12, ka samy nahafantatra ny lava-dranony avy ny foko tsirairay. Koa samia mihinana sy misotro amin'izay anjara-pivelomana avy amin'Andriamanitra ianareo, ary iza mampely fanimbany eny ambonin'ny tany intsony. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Artsarovy raha niteny ianareo hoe ry Mosesy, tsy afaka niaritra amin'ny sakafo tokana intsony izahay, ka angatao ny tompo sanarinao androsoanay ireo vokatry ny tany toy ny legioma avy ao aminy, ny voatango, ny vary, ny lantia ary ny tongolo. Namaly Mosesy hoe mitady ny ampifanakalo ny tsara amin'izay atony ny vai ianareo, midinany amin'izay tanàna tianareo ivanianana, fa dia ho azonareo hoany avokoa izay rehetra nangatahyanareo teo. Ka dia nianjadiny ny faharatsiana sy ny fijaliana izy ireo, ary nizaka ny hatezeran'Andriamanitra noho ny fanaovan'izy ireo tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra, ary ny famonoan'izy ireo tsy ara-drariny ireo mpaminany. Izany ny vokatry ny tsy fankatoavana sy ny etraketraka nataon'izy ireo. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Amafisana fa ireo izay nino, eny fa na ny jiosy sy ireo kristianina ary koa ireo sabianina, fa raha mbola mino an'Andriamanitra sy ny andro farany ary nanao asa soa izy ireo, dia samy azo valosoa anatrehan'ny tompo sanahariny avokoa, ka tsy misy tokony hampatahotra na hampalahelo azy. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Artsarovinareo, ary nankatoavina eny fanekena nataonareo, ary nakarinay teo amboninareo ny tendrombohitra toro, tandrovo mafy izay nomenanareo, ary tsarovo mandrakariva izay voarakitra ao aminy, mba tonga nareo vontom-pinoana.
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Ary nivadika indray ianareo taoriany izany, fa raha tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny indrafony taminareo, dia efa very ianareo. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Ary efa fantatrareo ihany koa ireo izay nitraketraka taminareo ny amin'ny sabata, ary dia nolazainay izy ireo hoe manjary ajako mahatsiravina ianareo. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Nataonay ho sazy fanoharana ho andreo izay nenany vaninandro ny sehoany sy ireo taranaka aty aoriana, ary koa anatra ho andreo votom-pinoana izany. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Ary tsarovinareo raha nilaza tamin'ny vahoaka ny Mosesy, lazaiko marina aminareo fa Andriamanitra dia mandidy anareo hanao sorona omby vavy iray. Ka hoy ny navalin'izy ireo, mamazivazy anay va ianao? Hoy izy namaly, Andriamanitra anie hiaro ahy mba tsy isan'ireo tsy mahalala aho. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Hoy indray izy ireo, anontaniany tompo zanarinao, amariparitra aminay ny toetoetra ny omby vavy. Dia hoy Mosesy namaly, lazaiko marina aminareo fa araky ny takiny, dia tsy maintsy omby vavy tsy antitra loatra, no tsy tanora koa, fa manana limbiazana eo anelanelan'ireo voalaza ireo, ka tantereo izay ampanovina anareo. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Dia hoy indray izy ireo, anontaniany tompo zanarinao, amaritra aminay ny lokon'ny omby vavy. Dia hoy izy namaly, lazaiko marina aminareo fa araky ny takiny, dia tsy maintsy miloko mavo marevaka izany, ka mahafaly izay rehetra mahita azy. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Dia hoy indray izy ireo, anontaniany tompo zanarinao, amariparitra bebe kokoa aminay ny toetoetra ny omby vavy. Aminay mantsy dia sala avokoa ny omby vavy rehetra, ary amafisinay fa raha sitrak'Andriamanitra izany dia isan'ireo izotra amin'ny lala marina izahay. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Namaly azy ireo Mosesy, amafisina fa araky ny baikon'Andriamanitra dia tsy maintsy omby vavy tsy mbola nampiasaina teo amin'ny famadihana bainga na teo amin'ny fanondroana tanimboly, tsy manan-kilema ary miloko ranoray izany. Dia hoy izy ireo, izao ianao vao namosaka ny fahamarinana, ary dia nolentaina izy ireo taorian'izany tokoa ilay omby vavy, na dia tsy narisika loatra ny naloha izany azy izy ireo. وإذ قتلتم نفسا
فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Ary raha natatsakain'olona ianareo ka nifanirika izay ho tompon'antoka tamin'izany, dia tadidio fa Andriamanitra dia fanamboraka izay rehetra nafeninareo. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Ka hoy izahay nanao hoe, ndekapoinareo amin'ny ilan'ny henany faty mba hampitsangana azy. Toy izany no hampitsangan'Andriamanitra ny maty ary hampisehoany aminareo ny famantarana avy aminy mba hisainanareo. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Ary tena anjara mahafoy ianareo taorian'izany ka azo ampitahina amin'ny vato na mafimafy kokoa mihoatra izany, satria tena marina fa misy amin'ireny vato ireny no iforonan'ireo loharano, ary misy ihany koa etsy andaniny ipoiran'ny rano amin'ny fotoana mampitresaka azy, sy ireo sasany izay mihintsana noho ny fatahorana an'Andriamanitra. Fa tsy misy miafina amin'Andriamanitra izay ataonareo. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Mova ianareo manantena azy ireny, ino izay lazainareo, kanefa dia nisy andian'olona avy tamin'izy ireo. Raha nandreny ny tenin'Andriamanitra dia nanova izany, taoriany nahazoan'izy ireo ny votoatin-kevitra noraketiny, ary fantatr'izy ireo izany. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Ary rehefa mifanena amin'ireo mpino izy ireo dia milaza hoe, izay koa dia mpino namanareo, fa raha samy izy indray no miaona, dia miray feo izy ireo hoe, dia ho lazainareo azy ireny va ireo tsy ambaratelo lompotsian'Andriamanitra taminareo mba hitsikerany ianareo amin'izany eo anatrehan'ny tompo sanarinareo. Tsy misaina va ianareo? أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Mova tsy fantatrisy ireo fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra izay nafenin'izy ireo sy izay nabaribariny. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Ary ny sasany amin'izy ireo tsy mahay mamaky teny sy mandoratra, ka tsy mahalala na inona na inona mikasika ny boky mirakitra ireo latsoratra masina, afa-tsy ny vitsivitsipony ka maminavina fotsiny. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Kaloza ho an'ireo izay manoratra boky amin'ny tanany ary milaza izany ho avy amin'Andriamanitra mba hanakalozana izany amin'ny tombontsoa maivandanja.
Lozao azy ireny ny amin'izay nosoratany tanany, ary lozao azy ireny ihany koa amin'ny tambiny azony tamin'izany. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ary dia nilaza izy ireo, tsy hikasika any velively ny afo, raha tsy ao anatin'ny andro vitsivitsy monja. Koa lazao azy ireo, efa nahazo fampanantenana avy amin'Andriamanitra va ianareo? Fa Andriamanitra mantsy tsy hivadika velively tamin'izay fampanantenana nomeny. Sa ianareo kosa miteny izay tsy fantatrareo momba an'Andriamanitra? بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tsy arak'izany anefa, izay nisafidiny anao ratsy ary ny atsony dia mbola mamatotra azy, izy ireo indrindra no olony afobe. Ka itoetrao mandrakizay. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Fa ireo ninsona no asa soa kosa, dia izy ireo no olon'ny paradisa, ary itoetrao mandrakizay. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ary tsarovinareo, rehefa nondraisana ny fanekena nataon'ny zanak'Israely, aoka ianareo tsy hanompo afa-tsy Andriamanitra, ary hanasony ray aman-dreny, ireo fianakaviana akaiky, ireo kamboty, ary ireo mila fanampiana. Manaova teny soa amin'ny olona, tanterahonareo mivavaka fanompoana, ary avoy ny arena fiantrana. Kanefa dia nivadika ianareo, afa-tsy olombitsy ihany, ary nivily lalana ianareo. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Ary tsaroviko, rehefa nondraisana ny fanekena nataonareo, ny amin'ny tsy tokony handrikan'ny rà sy ny tsy tokony fandroahanareo avy amin'ny fonenanareo. Ary dia mbola nanamafy izany ihany koa ianareo no sady nijoro vavolombelona. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Kanefa dia mbola ianareo ireny ihany no nifamono, nanolosisy tany andian'olona iray avy teo amin'ny foninany tamin'ny fiantsianady azy ireny ao anatin'ny fahotana sy ny fitsanganam-pahavalo. Ary rehefa miverina hakany tany ny any aminareo indray izy ireo, dia ampandoavinareo onitra. Na dia voarara aminareo aza ny fanaovana sisy tany azy. Mino ny ampahany eo amin'ny boky fa ianareo, kanefa manitsakitsaka ny ampahany hafa ihany koa. Ka inona ny valon'asa sahaza izay manohy izany aminareo afa-tsy ny fantatsaham-boninahitra azy eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ary amin'ny andro fitsanganana indray dia varina ny amin'ny famaizana mafy indrindra, fa tsy misy miafina amin'Andriamanitra izay ataonareo rehetra. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Izy ireo ny samy nividy ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny any ankoatra, ka tsy hisy fanalefahan-tsazo azo ireo ary tsy misy famonjena ihany koa. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ary tamin'izany no nanomezana ihany Mosesy le rakotsoratra, sy nandefasanay iraka ny fandimby tao aoriany. Nomenay ireo porofo miharihary i Jesoa zanaky Maria, ary nomenay hery tamin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa izy. Isaka ny misy iraka tonga va eo aminareo, ka tsy maloza izay sitraponareo, dia avinavina no nasietrinareo izany. Ny andaniny tamin'ireo iraka nolazainareo ho mpandainga, ary ny ankilany kosa no vonoinareo. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ary hoy izy ireo, ny fonay efa mikatona, tsy izany tsy akory, fa efa nozonon'Andriamanitra izy ireny noho ny fanaovany tsinontsinoina azy, satria kely dia kely ny finoany. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ary noho nampitaina tamin'izy ireo ny rakotsoratra avy tamin'Andriamanitra, izay manamafy ny efa teo am-pelantanany hatramin'izay, na dia talohan'izany azy izy ireo nampiasa izany hanoherana ireo tsy mino tao aminy. Saingy rehefa tonga tokoa ilay tena izy, izay fantatr'izy ireo tsara, dia notsopahan'izy ireo izany, koa ny iozon'Andriamanitra ane hianjady amin'ireo izay tsy mino. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Faharatsiana no nanakorozan'izy ireo ny fanahiny, satria notsopahan'izy ireo izay rehetra nampidin'Andriamanitra, ary satria koa nikomy tamin'Andriamanitra izy ireo,
tamin'ny nampidinany fanomezam-pahasoavana tamin'ireo mpanompony araka izay sitrany, ka dia isaka-tezerina miaro atezerana izy ireo ho an'ireo tsy mpino, dia miandry azy ireny ny famaizana mahafabaraka. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ary nolazaina tamin'izy ireo hoe minoa izay nampidin'Andriamanitra ianareo, dia namaly izy ireo. Mino izay nampidinina taminy tokoa izahay, fa tsy miraharaha kosa izay nampidinina taty aoriana izany. Kanefa izany dia fahamarinana manamafy izay efa teo am-pelatanan'izy ireo. Lazao azy ireo hoe koa nahoana ary ianareo no sa namono ireo mpaminan'Andriamanitra fahiny raha ohatra ka tena mpino marina. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Ary tonga niaraka tamin'ny profo miharihary Mosesy, na izany aza nefa dia mbola nanompo saromby ihany ianareo taoriany, ary tena mpanao ny tsirarony tokoa ianareo. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ary tsarovinareo, raha nankatoavinay ny fanekena nataonareo, ary nakarinay teo amboninareo ny tendrombohitra toro, hoy izahay, tandrovo mafy izay nomenanareo, ary mihainoa, dia hoy izy ireo namaly. Renay tokoa izany, fa saingy lavinay, efa nanjaka tanteraka teo ampony izy ireo, noho ny tsy finoany ny samposary omby. Lazao azy ireo, fa nahoana no mampirisika anareo amin'ny ratsy ny finoanareo, raha tena mpino tokoa ianareo. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Lazao azy ireo, raha toka voatokana ho anareo irery ihany ny fonenana ny ankoatra, fa tsy ho an'ny olombelona rehetra izay ao ambany fitantanan'Andriamanitra, dia aoka ianareo aniry ny ho faty izao ankehitriny izao, raha tena marina tokoa ny voalazanareo. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ary tsy aniry ny fahafatesana vilivily izy ireo noho ny asa nataony ny tanany, ary Andriamanitra dia mahafantatra tsara ny amin'ireo mpanao ny tsirariny. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Ary hitanao tokoa fa ho mpankafy fatratra ny fiainana ety an-tany mihoatra ny olon-drehetra izy ireny, mbola mihoatra lavitra noho ireo mpampitambatra n'Andriamanitra amin'ny hafa aza. Satria ny tsirairay amin'izy ireo koa ny velona mandritra ny arivo-taona, fa na dia tanteraka tokoa azy izany dia tsy hanavitra azy amin'ny sazy, fa mahita tsara izay ataon'izy ireo Andriamanitra.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Lazao azy ireo, na iza mitsangana ho fahavalon'ny anjely Gabriela dia tadidio, fa izy no nampidina ny Qur'an masina tao am-ponao, alarina avy amin'Andriamanitra, izay manamafy ny efa teo am-pelantanany hatramin'izay tsy taridalana, ary koa vaovao mafaly ho an'ireo mpino. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Lazao azy ireo, na iza fahavalon'Andriamanitra sy ireo anjeliny ary ireo irany, na koa i Gabriela sy Mikaela. Amafisina fa Andriamanitra dia fahavalon'ireo izay tsy mpino. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Ary dia nampidinina teo aminao ihany koa ireo porofamantarana mazava sy miharihary, ka tsy misy olona mitsipaka ny amin'izany afa-tsy ireo ratsy fanahy. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Isaky ny manao fifanekiny izao va izy ireo, dia mitsipaka izany hatrany ny andiany amin'izy ireo, raha ny marina dia tsy mino ny ankabetsahan'izy ireny. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ary efa tonga tamin'izy ireo ny iraka avy tamin'Andriamanitra izay manamafy ny efa teo am-pelantanany hatramin'izay, dia misy andiany amin'izy ireo ihany koa nahazo ny drakotsoratra no manafina ny bokon'Andriamanitra any an-damosiny, sahala amin'ny hoe zavatra tsy fantatr'izy ireo izany. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ary dia nanaraka izay nolazain'ireo Satana tao amin'ny fanjakany Salomona izy ireo. Tsy mbola nitsipaka ny didin'Andriamanitra velively raha i Salomona, fa ireo Satana indrindra no nitsipaka ny didin'Andriamanitra. Nampianatra mosavy ny olona izy ireo, sy izay nampidinina tamin'ireo anjely roa tany Babilôna, Arota sy Marota. Ary tsy nampianatra na iza ireo anjely roa ireo, raha tsy niteny mialonana hoe tsy inona akory izahay raha tsy fakapanahy ihany. Ka aoka ianareo mba tsy ho isan'ireo tsy mpino. Koa dia nianaran'izy ireo tamin'ireto anjely ireto
tamin'izany ny fomba fampisarana ny olona amin'ny vadiny, kanefa tsy afaka nisopatra olona izy ireny raha tsy Andriamanitra, ary ny zavatra nanimba ny tenan'izy ireo ihany no nianarany, fa tsy izay misy vokatsoa ho azy. Ary efa fantatra izy ireo tsara ihany koa fa izay misafidy izany dia tsy azo anjara intsony any ankoatra, ka tena faratsiana tokoa natakalon'izy ireny ny fanahy iny, raha mba fantatra izy ireny mantsy izany. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Fa raha nino sy nitandrina izy ireny dia ho tsara lavitra ny valosoa avy amin'Andriamanitra, raha mba fantatra izy ireny mantsy izany. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ianareo mpino, aza manao fiteny toy izao: asongadino izahay, fa mitenena hoe jereo izahay, ary mieno ianareo, fa sazy feno fanaintainana no miandry ireo tsy mpino. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Tsy ankasitrahana ireo izay nitsipaka avy amin'ireo olon'ny boky na ireo mpampitambatra an'Andriamanitra amin'ny hafa, nirotsahan'ny fahasoavana avy amin'ny tompo zanarinareo mankeo aminareo, nefa Andriamanitra no efa nanokana nindra foany ho an'izay ankasitrahany, ary Andriamanitra no loharam-pahasoavana lehibe. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Raha nanafoana ny dininy iray izahay, na raha nametraka izany mba ho adinoina, dia tsy maintsy nanolo izany amin'ny tsaratsara noho ny teo aloha, na ny mitovy aminy. Tsy fantatrao va fa Andriamanitra no mahefa ny zavatra rehetra. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Tsy fantatrao va fa Andriamanitra no tompony fanjakana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ary tsy manana sakaiza-piaro sy mpamonjy hafa ankoatran'Andriamanitra ianareo. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Moa va ianareo tia anontany ilay iraka eo aminareo, sahala amin'ny nanontaniana ny Mosesy fahiny, na iza mampifamadika ny tsy finoana amin'ny finoana, dia ho very tsy ahitany lalàna fahitsiana. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Maro amin'ireo olon'ny boky no maniry ny ampivirana anareo amin'ny tsy finoana, taoriana nananareo finoana, fialonana avy amin'izy ireo izany, taoriana nampiharihary ny fahamarinana teo imason'izy ireo, koa mamela sy mandefery ianareo, mandra-pahatonga ny baiko avy amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra no mahefa ny zavatra rehetra. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
إن الله بما تعملون بصير. Tanterahonareo ny vavaka fanompoana ary manomeza ihany koa ny arena fiantrana fa izay rehetra mety ho fahasoavana ataonareo ho an'ny tenanareo dia ho azonareo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny vokatra izany. Amafisina fa Andriamanitra dia tena mahita izay rehetra ataonareo. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ary hoy ny tenin'izy ireo, tsy misy hiditra paradisa na iza afa-tsy ny jiosy sy ireo kristianina. Izany no nofinofin'izy ireo, koa lazao azy ireo. Ento aty ny porofonareo, raha marina tokoa izay voalazanareo. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tsy izany akory, fa izay mandolo tena ho an'Andriamanitra no sady mpanao soa dia tsy maintsy azo ny vokatry ny asany eo anatrehan'ny tompo sanahariny, ary tsy misy tokony hampatahotra na koa hampalahelo azy ireny. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ary ireo jiosy tsy nitsinona ireo kristianina, ary ihany koa ireo kristianina tsy nitsinona ireo jiosy, kanefa dia samy mamaky mandrakariva ny boky mirakitra ny tenin'Andriamanitra izy ireny. Tsy misy valaka amin'izany fitenin'iry zareo izany ihany koa no nolazain'ireo olona tsy mahalala na inona na inona, ka Andriamanitra no tsara azy ireo amin'izay nampifanolana azy amin'ny andro fitsanganana. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. Ary iza moa no mpanao ny tsirariny mihoatra ireo izay manakana ny tsy hiderana ny anaran'Andriamanitra amin'ireny trano fiankofana amin'ireny, ary manao izay andro-tanana azy ihany koa. Izy ireo indrindra no tsy tokony hiditra ireny trano fiankofana amin'Andriamanitra ireny, raha tsy efa manam-pahatahorana. Tsy misy afa-tsy ny fahafahambarakany azy ireo eto an-tany, ary mbola miandry azy ireo ihany koa ny famaizana goavana ny ankoatra. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. An'Andriamanitra avokoa ny antsinanana sy ny andrefana, ka na aiza no hididianareo dia miatrika an'Andriamanitra. Amafisina fa Andriamanitra dia manara-tanana sy mahay ny zavatra rehetra. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Ary hoy izy ireo, Andriamanitra dia mananjanaka lahy, lavitra ny voninahiny izany, fa azo kosa izay ny an-danitra rehetra any sy ny ety ambonin'ny tany, mpankatoa azy avokoa ny rehetra. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Izy no mpamorona ny lanitra sy ny tany,
Ary rehefa tapa-kevitra amin'ny zavatra iray izy, dia izao ihany no teniny, misia dia misy tokoa izany. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Ary hoy ireo tsy mahalala, fa nahoana Andriamanitra no tsy miteny mivantana aminay, na koa mampiseho famantarana anay. Tsy misy valaka amin'izany ihany koa no voalazan'ireo olona teo alohany. Sahala ihany ny fon'izy ireo tota. Efa nahariarinay tamin'ireo voaka manam-pinoana ny famantarana samihafa. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Amafisina, fa tami-pahamarina no nandrahanay ianao, mba ho mpanambara vaovao sy mpampitandrina, fa tsy andraikitra ireo efa olon'ny afo be. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ary tsy ho faly aminao velively ny jiosy sy ireo kristianina, raha tsy manaraka ny fomba mampanaony ianao. Koa lazao azy ireo, lazaiko sy amafisiko, fa nitaridaran'Andriamanitra ny lalàna marina. Fa raha ianao indray no anaraka ny sitrapon'izy ireo, taorian'ny nanomezan'Andriamanitra anao ny fahalalana, tsarovy, fa tsy hananasaka izay-piaro na koa mpamonjy, afa-tsy Andriamanitra irery ihany ianao. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Fa ireo izay nomenay ny rakotsoratra, raha mamaky izany mimpahamarinana, dia izy ireny no mpino, fa izay mitsipaka izany kosa dia ho maty antoka tokoa. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ry zanak'Israely, tsarovy ny anjara-pahasoavana izay narotsako taminareo sy ny nanomezako tombo-pahasoavana anareo teo anatrehan'izao tontolo izao. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Aoka ianareo atao ohatr'ilay andro izay tsy hanomezana valosoa ny an-daniny noho ny asan'ny ankilany, sy tsy ankataovana intsony izay fibaboana amin'ny eloka vita, ary tsy hamokatra intsony ny fanerany lalana, ka tsisy intsony ny famonjena ho azy ireo. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ary tsarovinareo raha nahazo-tsapana tamin'ny tompo-sanahary ny Abrahama tamin'ny alalan'ireo teny, ka dia tanterany avokoa izany. Ny teny taminy izy, lazaiko ary amafiziko, fa nanapa-kevitra ny anendry anao ho mpitarika ny olombelonao, dia hoy izy nanontany. Ary izany fa akasika ireo taranako, na malaza Andriamanitra, tsy voakasiky ny fanekeko ireo mpanao ny tsirariny.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ary tsarovinareo, raha nataonao toeram-pivanianana sy toeram-pilaminana ho an'ny olombelona ny trano, koa dia ataovinareo toeram-pivavahana, ilay toeram-pitsanganan'i Abrahama, ary nanankina andraikitra tamin'ny Abrahama sy Ismaely izahay. Diovy ny tranoko ho an'ireo mpihodidina sy ho an'ireo mpitoby mivavaka ao, ary ho an'ireo mpiondrika sy ireo mpiankohoka. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Ary teny Abrahama, tomposanahary eo, ataovy ho tanànan-jakan'ny fandriam-pahalemana ity tanàna ity, ary amokaro ampahany maro amin'ireo voankazo fihinana ireo mponina ho aminy, izay mino an'Andriamanitra sy ny andro farany. Namaly azy ny tomposanahary, fa na iza mbola tsy ino dia ho fohy ny fiam-potoana azon'ny miainam-piadanana ity an-tany, ary avy eo dia ho tereko ho any amin'ny famaizan'ny afo be izy, ka ho ratsy tokoa ny fiafaran'izy ireo. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ary nampiakatra ilay andro-trano i Abrahama sy Ismaela, ka nanao hoe, tomposanahrinay ô, ekeo ny asa vitanay, fa ianao ilay mandresy mahalala ny zavatra rehetra. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Tomposanahrinay ô, ataovy mpanolotena ho anao izahay roa, ary ireo taranaka mamparana ihany koa, mba ho vahoaka mpanolotena ho anao hatrany, ampahafantarao anay ny fomba sy ny fanohy tokony ataonay, ary raiso ny fibebahanay, fa ianao no lehibe famelan-keloka sy lehibe indra foana. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Tomposanahrinay ô, andefasiraka avy aminy ihany izy ireo, mba hitory amin'izy ireo ny teny famantarana avy aminao, hampianatra azy ireo ny rakotsoratra sy ny fahendrena, ary anadio ny fitondrantenan'izy ireo, fa ianao no ilay tsotoa lehibe fahendrena. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Koa iza no sahankala ny fomba-pivavahan'i Abrahama, raha tsy ireo olona nakentrina ireo, ary efa nosafidiny manokana izy teo anivon'izao tontolo izao, ary isan'ireo olona miendrika ny akoatra. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Raha niteny taminy ny tomposanahary ny hoe manolora-tena, dia namaly ny antso izy hoe efa mpanolotena ho an'ny tomposanahary n'izao tontolo izao aho.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ary mbola nanafatrafatra ireo taranany tamin'izany ihany koa i Abrahama. Eny fa ny Jakoba koa aza. Ry zanako, lazaiko marina aminareo fa Andriamanitra no safidy manokana izay finoana sazy anareo, ka aoka mihitsy ianareo tsy ho faty raha tsy efa mpanolotena tanteraka. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Moana natramaso vai ianareo raha nodosiny fahafatesany Jakoba, ka nilazany tamin'ireo zanany hoe iza no tomponareo aoriako. Dia namaly izy ireo, anompiny Andriamanitrao sy Andriamanitr'ireo razanao, Abrahama, Ismaela ary Isaka izahay, ilay Andriamanitra tokana, ary izay dia efa mpanolotena ho azy. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Efa tsy ety an-tany intsony izany vahoaka izany. Azy ireo ny vokatry ny asany, ary anareo ihany koa ny vokatry ny asanareo, ary tsy antonina intsony ianareo ny amin'izay nataon'izy ireny. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hoy ny tenin'izy ireny, aoka ianareo ho jiosy na kristianina, dia ho tafasutra amin'ny lalamarina. Ka lazao azy ireo, tsia, ny fomba mpivavahany Abrahama no madio tsy misy fangaro, ary izy raha teo tsy mba isan'ireo mpampitambatra Andriamanitra amin'ny hafa. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Lazonareo hoe izay dia mino an'Andriamanitra sy izay nampidinina taminay, ary izay nampidinina tamin'ny Abrahama, Ismaela, Isaka, Jakoba sy ireo taranaka. Torak'izany ihany koa izay nomenan'ny Mosesy sy Jesoa, ary izay nomena ireo irak'Andriamanitra avy tamin'ny tompo sanahariny. Tsy manavaka na dia iray amin'izy ireny izahay, ary izay dia mpanolotena ho azy. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Raha mino izay inonareo izy ireo, dia azo antoka fa handeha amin'ny lalamarina, fa raha miviny amin'izany kosa dia hankany amin'ny fizarazarana tokoa. Ampy anao Andriamanitra no hitra azy ireo, fa izy no ilay mandre, ilay mahalala ny zavatra rehetra. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Ny finoana izay an'Andriamanitra, fa izy no manana finoana tsara kokoa mihoatra noho izay an'Andriamanitra, izy no tomponay.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Lazao azy ireo, ifanditra aminay ny amin'Andriamanitra fa ianareo, kanefa izy ny tompo sanarinay sy tompo sanarinareo. Anay ny asanay, ary ianareo ny asanareo, ary izay dia manoko tena ho azy. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Sa ilaza va ianareo fa i Abrahama, Ismaela, Isaaka ary Jakoba sy ireo taranaka dia jiosina kristianina. Lazao azy ireo, ianareo va no tena mahalala sa Andriamanitra? Ary iza no meloka kokoa mihoatra izay sa manafina ny fijoroana vavolombelona avy amin'Andriamanitra? Ary tsy misy miafina amin'Andriamanitra izay ataonareo rehetra. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Efa tsy ety an-tany intsony izany vahoaka izany, azy ireo no vokatry ny asany, ary ianareo ihany koa no vokatry ny asanareo, ary tsy ho an'ny taninana izay nataon'izy ireny akory ianareo.